fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatiny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra. Miaraba tompoko Isidore Andrianirina mpanomponao ao amin'ny Jesosy Kristy ivavaka isika raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny afahana indray hitondra teny hanala ny olona ao anatina lavaka misy azy ahatonga azy ahita mazava ahitana ny lalaka ivoahana ahitana ianao ametranao azy eo amin'ny toerana saza azy ahitana ny voninahitra ao ahitana ny lanitra dia ho ampiasao ao ho famonjena ny olona maro amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ia amin'ny toy moa ny fotoanantsika rehefa sabotsy etsy amin'ny Maison de la Culture ianao sady izay voakasika ity fampianarana ity androany na efa resy lahatra hatramin'ny ela saingy mbola nangatakandro sabotsy zao amin'ny 7 maraina ny fotoanantsika eto amin'ny Maison de la Culture ary ny alahady indray dia mitoy ny fotoam-bavaka ao an-tany masaza 20 metatra miala amin'ny bazary fa tamin'ny alahady teo fotsiny tsy nisy satria nanao batisitsika tany an-dranomasina dia tsy afaka nanao fotoam-bavaka tao an-tany masazy ny alahady zao efa misy ilay izy sabotsy Maison de la Culture amin'ny 7 maraina alahady amin'ny 20 maraina any an-tany masazy. Ny zavatra resantsika zao dia ny ombiasy ny demonia ary ny problème mifandray ireo zavatra zao ombiasy demonia problème. Korintianina voalohany toko 10 dia milaza inona ary ny olazaiko mety ho zavatra va ny hena terina amin'ny sampy na mety ho zavatra va ny sampy tsia fa izay zavatra teriny gentilisa ho fanatitra dia teriny amin'ny demonia mifatsy amin'Andriamanitra koa tsy tiako mpiombona amin'ny demonia ianareo. Mizerentsika indray eo amin'ny Lioka toko 9 dia eo amin'ny andininy 7:20 ary raha ny alana ankeny an-tanety Jesosy dia nifanena taminy lehilahy anankiray avy tao an-tanàna izay fananana demonia ary efa ela izy ny tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano fa teny amin'ny fasana fa noho ny nahitan'i Jesosy dia niantso mafy sady niankoka teo anatreny ka niteny mafy hoe moa mifaninona akory izao sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra masiny ianao aza mampijaly fa izy nandidiny fanahy maloha ty voaka tamin-dra lehilahy. Zavatra resana zany ny sampy na ny ombiasy ny demonia ary ny problème mandidina an'izay ny resaka androany. Inona moa ny atao hoe demonia? Ny demonia dia hery ratsy niditra any anatin'ny olona, hery ratsy sy niditra tany anatin'ny olona, zany hoe
tany ivelan'ny olona izy a fa niditra tany anatin'ny olona. De rehefa izy no tafiditra ao anatin'ny olona tsy mipetrapotsiny a fa miasa. Inona ary ny asany? Samihafa ny asan'ny demonia any anatin'ny olona. Indraindray a ataony olona vazovazo le hoe enao ty mila délivrance. Rehefa mandalo paster eny andalana de indraindray a misy olona tia manao sangy amina zavatra tsy tokony sangina akory. Paster ity olona ty mila délivrance. Tananao délivrer ry paster ry manao sangy ohatr'izany olona indraindray. Fa raha mba fantatra marina manko hoe inona ny tena asana demonia dia tsy say ianao ny sangy, satria amin'ny fotoananao misangy ohatr'izany mety tonga de fa idirana amin'ny fotoana isanginao a momba an'izany demonia izany. Hery ratsy niditra any anatin'ny olona mitondra fampitehana, mitondra faharavana eo amin'ny fiainan'ny olona ny demonia. Tamin'ity lehilahy anankiray tamin'ny lioka toko fahavalo ity a manomboka eo amin'ny andininy fa 7 de rehefa niditra tao anatin'ity lehilahy ity ny demonia dia niova ny fisainany, lasa mahafinaritra azy ny tsy miakanjo, mahafinaritra azy ny tsy mitafy lamba. Ny aina tamina fiainana hivelan'ny fiarahamonina izy, any am-pasana ny tiany hipetrahana, miaraka amin'ny maty, miaraka amin'ny voalavo, miaraka amin'ny fofona maloto rehetra any am-pasana. Zany hoe ny rôle na hoe ny asan'ilay demonia rehefa tafiditra tany anatiny, tany amin'ny sainy nandehanany, satria arakaraka ilay toerana misy ny demonia ny asany any anatin'ny olona. Raha any anaty kibo ny andehanan'ilay demonia de inona ny ataony? Mametraka aretina ao anaty kibo. Ohatra, mety tsentsemany ny trompe, mety asiny kista ao na asiny fibrome. Tsaboinao io a azo atao mitsabo ny aretina avy amin'ny demonia, saingy tsy maintsy miverina eny rehefa avy eo. Raha ohatra ka kista ary nentina, afaka atao traitement na afaka didina, kanefa lay demonia izay namorona azy mbola ao, miala le kista rehefa avy eo fa foroniny indray. Zay no mahatonga le hoe nodidina kista na nodidina fibrome, miala le kista sy fibrome, kanefa rehefa avy eo mbola misy indray taorinan'izay, satria ilay demonia namorona n'ilay aretina mbola nipetraka tao anaty kibo. Satria tsy misy fanafody afaka manala demonia, na otra manala demonia, na hery manala demonia ankoatra n'ilay Jesosy avy any Nazareta, lay nombona teo amin'ny azy fijaliana, zanak'Andriamanitra velona avy any an-danitra natao hamonjy an'izao tontolo izao. Izy rery, ny anarany rery, ny fahefany rery no maafaka ny demonia ao anatin'ny olona. Io ihany. Ka raha mbola karazana fitsaboana hafa no entina manala ny aretina avy amin'ny demonia, possible mihitsy le aretina sitrana, fa tsy maintsy misy indray aretina mitovy amin'iny mipotra rehefa avy eo. Mba tsy lazako hoe niverina le aretina, ny aretina efa nandeha tsy miverina intsony fa mamorona mitovy amin'iny izy rehefa avy eo. Possible raha ao anaty kibo izy a dia mamorona fièvre typhoïde. Mety maro be ny zavatra azo resahana hoe zao no mahatonga ny fièvre typhoïde, zavatra ohatr' zao no mahatonga ny fièvre typhoïde. Marina izany. Kanefa rehefa ao anatin'ny olona ilay demonia dia azo ny atao no mamorona n'io aretina io. Ninona karazana aretina afaka isy ao anaty kibon'ny olona dia azo ny demonia apetraka ao anatin'ny olona rehefa tafiditra ao anatin'ny olona ny demonia. Raha ohatra ka any anaty fo ny toerana novantan'ny demonia, dia ninona karazana aretina mpahazo ny fo dia azo ny demonia foronina any anatin'ny fon'ny olona. Ohatra, gros cœur, na hoe palpitation, aretim-po, alahelo lava, atezerana. Mino fenao efa nahita olona tezidava, ary rehefa tezitra manimba zavatra tonga de tapahany ty micro ty rehefa tezitra izy, ity telefony ty tonga de potehany rehefa tezitra izy. Ninona azo ny tanany rehefa tezitra aminjanany a dia alefany, na sotro be io, na fatapera io, na rano mafana io, ninona eo an-tanany eo de efa misy fanany fatezerana ao anatiny. Possible ny demonia mametraka an'izany ao anatin'ny fon'ny olona anankiray. Raha any amin'ny atoka no andehanany na any anaty lalan-drà, eo indray le izy no mametraka ny hoe fanahy na tension,
apekariny ny tosidra na ampidiny ny tosidra ary iny zavatra iny no mahatonga ny olona maty tampoka na hoe tratrany AVC na hoe tapaka lalan-drà tampoka noho ilay démonia any anatin'ny atoko. Raha ohatra ka any amin'ny party any amin'ny lohanao any no misy azy, mety arety maso no entiny, mety arety tsofina marenrenina ny sofina ilany na karazana aretina pahazony loha, arakaraky ny toerana misy azy ny asany. Misy fotoana any amin'ny tanany olona no andehanany dia mitondra blocage amin'ny zavatra ataony. Vao vetivety nisy olona nanantona dia ozy izy hoe pasteur reto tanako reto jereo angeo izy inona no hitako tao, miendakendaka ireto. Mahatonga lizy resaka fitaovana no raisin'ny tanana le olona mpanao trano, dia amin'le fitaovana ampiasainao no mety nasiany olona zavatra, dia raha vao nikasika an'le fitaovana mety ho marteau, mety ho hazo na zavatra hafa, dia rehefa nikasika an'le fitaovana nanomboka teo misy zavatra fafa tamin'le tanana, nangididy le tanana, mivonty le tanana dia tsy afaka miasa. Possible vola mafana, misy olona mody manakaly vola aminao, ity koa ny atakalovy 3 arivo anankiray, dia iny vola 5 arivo iny anefa efa nasiany zavatra, iny neseny atakalo any aminao, tsy lamone loatra ny tadiaviny fa te ambosavy anao izy, efa nasiany zavatra le vola. Tamin'ny fotoana nandray an'iny vola iny ianao tonga dia nivonto ny tananao, taorina kely an'izay dia niditra amin'izay ny démonia. Inona ny asany? Mibloke anao tsy ahita vola na mandrava ny vola tonga eny apela tananao. Kendreo tsara nge misy olona mijery amin'izao fotoana zao misy mivonto ny tanana na miendakendaka ny tanana avy tamin'ny zavatra niraisy ny tananao io. Misy ndray ireto folo ireto na ny sasany amin'ny ony hafahafa, tsy mitovy amin'ny ny olona rehetra fa ohatrany mainty be na tady ala misy olana, misy démonia ao mitondra blocage jereo tsara nge ny fiainanao izay tratrana hafahafa zay. Tsy voajanahary le anao fa taty aorina nisy nahazo ny ny tananao reto démonia. Arakarak'ilay toerana misy azy ny asany, fa tsisy asa mahafinaritra ny asan'ny démonia. Possible any anaty kibo dia mahatonga anao rehefa matory amin'ny alina manonofo miara-mandry amin'ny olona. Iny zavatra iny zany no manambady an'le olona, zay ny atao amina terme ara-pivavahana hoe fanahy manambady. Rehefa ny olona no tratran'izay fanahy manambady izay, tsy maintsy mikorotana ny ara-pitiavany na io misaraka amin'ny vadiny, na io isarahany vadiny, na io tsy tiany vadiny. Tsy tiany ny vadiny no mikitikitika azy, tsy tiany ny vadiny matory eo akaikiny, satria iny zavatra iny no manambady azy. Dia amin'iny zavatra iny ny fon'ilay olona ipetrahany ataony tsy tian'ilay vadiny. Any anaty fo io zavatra io mipetraka na any anaty kibo le zavatra mipetraka. Fanahy manambady ny anaran'izay zavatra izay. Ka ny an'ity lehilahy ty tany amin'ny sainy le démoni no mipetraka. Zany no nahatonga azy ny olona miakanjo tsy miakanjo indray ny hitany normal, any an-trano ny tena fonenan'ny olona, any am-pasana no hitany normal. Possible ne olona anankiray vao mivoaka maraina avy ao an-trano any anaty barana tsy misy vola aza, ariva izy vao mody miandro olona andeha hisotro toka ao anaty bara, any ny toerana tena hitany mety aminy. Na misy vola na tsisy vola ao anaty bara no misy azy. Lay fisainany mihitsy zany no nipetrahany démonia, dia zany ny fiainana hitany normal. Rehefa tenenina amin'io izy tonga dia avava be mihitsy. Fa nga fiainanao io ozy izy, ianao nga amin'ny commande ny fiainako. Ny olona zany mba milaza aminy hoe mba moramora ty tokanao ty, mba miovay ianao, tonga dia miakatra izy. Ny olona zany mba mananatra tsy mety anie ty zavatra ataonao ty fa le olona mananatra indray ny hitany manao zavatra tsy mety, satria any amin'ny sainy le zavatra no mipetraka. Arakarak'ilay toerana ipetrahany démonia no asa ataony démonia. Misy fotoana tsy olona no ipetrahany fa toerana. Misy toerana ipetrahana démonia na hoe ipetrahana fanaratsy trano ohatra. Raha misy olona mipetraka ao tsy maintsy maty. Nizaniza mipetraka ao anatin'le trano, misy olona tsy maintsy maty ao anatin'le trano, dia tsy mahatamana olona le trano. Jereo eto Mahajanga tsy maintsy marobe misy toerana malaza hoe mamono olona io trano io. Ary raha vao hifindrao ny olona dia mahazo fampitandremana, nifindrao nareo, ahita raha nareo. Fa ahoana nga eo tsika mahita anazy, fa misy inona aleo izay tsy hiteny sao dia miady amin'ny tompon-tranonareo. Misy fanao mamono olona,
ao anatin'ilay trano maty tampoka ao le olona na misy zavatra mahazo azy eny amin'ny arabe eny satria izy mipetraka ao de efa contrôlen'le fanahy dominen'le fanahy na any ampiasana azy izy a possible any izy no maty inona no mahatonga azy maty le fanahy manapaka ao anatin'le trano misy azy possible tany no misy an'ilay démonia na fanaratsy lay tany tsy ianao na azo tokotany fa tsy matsangana trano eo mikasy anao anao trano fa tsy tafatsanganao eo le trano ninonina karazana activité tianao atao tsy vitanao noho le zavatra mifey an'ilay trano ry havana malala miheveritsika raha misy zavatra tsy voafehitsika ohatr' zany a misy eo amin'ny fiainatsika eo fa raha vao ny démonia no tonga eo amina tany anankiray tsy mahavanjavatra amin'io tany io tsika raha vao ny démonia tonga ao amina trano anankiray tsy mahita fiainana tsara ao anatin'io trano io mety mikorontandava ny olona ao misy toerana anankiray a mahafa-jaza vehivavy toerana anankiray izay hitanay tany Amoramanga raha vao vehivavy bevoka ny tonga ao anatin'ilay trano tsy maintsy hafa-jaza araka ny tantara de ohatrany hoe nisy tsy haiko asa nandevina zazamena tamin'ilay toerana de ohatrany hoe nisy fanahy tsy tia zazamena tao anatin'ilay trano ka raha vao misy vehivavy bevoka tsy maintsy hafa-jaza mipetraka amin'ilay toerana araka ny tantara ihany ko rehefa namboarina le trano dia nokaramain'ny olona ilay mpanao trano ametraka hody tany anatin'ny dalage tany ambanin'ny dalage tany rehefa voalalitra tsara ny Simon dia voalalitra ny araka tamin'izay lay hody nanomboka teo mipetraka tao anatin'io trano ny fanahy misy olona mipetraka ao anatin'ilay trano taty aoriana dia mandeha ho azy le radio ao an-trano misy vehivavy petraka tao lavalava orony zay lalalovin'le zavatra le orony lavalava iny mivoa ho azy le varavarany kanefa tsy misy olona mamoy eo misy mandona tampoka ny varavarakely kanefa tsy misy olona ho ivelany zay ny atao hoe anomalie misy zavatra tsy normal misy démonia tena misy ny démonia tsy angatra fa démonia ary rehefa ny olona tratran'io tsy mety ny fiainany tsy mety ny fiainam-pitiavana tsy mety ny fiainatokantrano arakaraka lay le toerana ipetrahan'ilay démonia eo amin'ny fiainany olona zay no asan'ilay démonia eo amin'ny fiainany olona fa zao no izy ahoana ary ny fomba idiran'ilay démonia misy karazany marobe io a araka ny voasoratra de amin'ny Korintianina voalohany teo toko 10:1-7 amaraparana de anaraka vavolombelontsika amin'ny anaran'i Jesosy ozy hoe inona ary ny olona zaiko mety ho zavatra va ny enaterina amin'ny sampy na mety ho zavatra va ny sampy ny atao hoe sampy a zavatra anankiray tsy manana maso na manana maso fa tsy mahita zavatra anankiray mety manana sofina fa tsy mandre na tsy manan-tsofina itenenan'ny olona iresahan'ny olona angatahany olona zavatra mety ho vatankazo mety ho vody madiro mety ho vody manga mety ho vato mety ho tapatapakazo mety ho vonin-javatra na mety ho lamba mety akanjo mety ho rano iresahan'ny olona angatahany olona zavatra hoe za mba ataovy tafita amin'ny fianarako za mba ataovy mahazo tomobile za mba ataovy mahazo vady za mba omeo vazaha za mba ataovy mahazo vizava za te hipetraka any ivelany za mba ataovy ohatr'izao inony atao hoe sample zavatra itenenany olona iresahan'ny olona angatahany olona zavatra mety tsy ny vantana no iresahan'ny olona fa olona anankiray mpampiasa n'iny zavatra iny no iresahan'ny olona de le mpampiasa n'iny zavatra iny am'izay iny le ombiasa resahako teo iny am'izay no miresaka am'le sampy de hoy ny tenin'Andriamanitra baiboly no resahako eto mety ho zavatra vaozy ny sampy tsy aozy fa izay zavatra teriny jentilisa ho fanatitra dia terina amin'ny démonia fa tsy amin'Andriamanitra raha misy olona manaty zavatra am'ilay rano na manaty zavatra am'ilay hazo na manaty zavatra am'ilay biby na am'ilay vatakazo na am'ilay olona mampiasa l'ilay sampy dia tsy ateriny amin'Andriamanitra zany zavatra zany satria inandray reny olona reny milaza mihitsy hoe Andriamanitra ny nametraka fahasoavana ato anatiko a ahafahako mitsabo olona fanomezan'Andriamanitra ty zavatra ataoko ty de ny olona manaty zavatra zany ohatrany hoe hasin'ilay Andriamanitra any anatiny tsy aozy
tsy amin'Andriamanitra ozy no anateranao n'iny zavatra iny. Mety omby no nateranao teo, naterinao teo mba azahoanao trano be, azoanao tomobile, azoanao arena, atafita fianarana ny zanakao, atafavoaka ny fianakavianao. Mety akoho ny naterina teo, mety vola naterina teo, 700 sy 7 arivo sy 7 alina sy 7 hetsy sy 7 tapitrisa, tsy fantatra hoe labiera ny naterina teo. Tsy naterinao amin'Andriamanitra ino izy fa naterinao amin'ny demonia. Zany hoe ilay fanahy ratsy ao ambadiky ilay sampy na fana ratsy ao ambadiky ilay olona no heverina fa manova le fiainany, ino nanateranao an'ilay fanatitra naterinao. De amin'ny fotoana ino nanaty javatra teo, nanaka hevitra teo, connecté ny anaranao zay. Zany hoe misy connexion amin'ilay demonia mifandray amin'ilay sampy na mifandray amin'ilay mpanompo sampy. De zay demonia izay niditra any amin'ny fiainanao, transféré any amin'ny fiainanao, lié any amin'ny fiainanao, famatotra amin'ny fiainanao. Ianao niala teo fa miaraka amin'ny demonia. Possible azonao tokoa zay nangatahanao, saingy misy demonia tafiditra eo amin'ny fiainanao, migafy anao, mamotika anao, mandrava anao. Ny Farao amaranako azy de nanana ny ombiasiny, fa tsy tonga saina mihitsy io Farao io, fa io ombiasiny io tsy manala ny problemany fa mampiditra problème. Nisy sahona nalefany Iarona mpanompon'Andriamanitra ho eo amin'ny tany Egypta ho famaizana ny Egyptianina tamin'ny fotoan'androny. No nainjitra Iarona teo ambony ranomasina ny tehany, de nikapohana ny rano, de ny sahona niakatra teo amin'ny tany Egypta, nameno ny tany Egypta. De ny ombiasy ny Farao koa mba napiditra sahona teo. Zany hoe raha tokony hanala le sahona ny ombiasiny, de napiditra sahona indray ny nataony ombiasiny. Fa Farao tsy tonga saina mihitsy hoe ity ombiasiko ty neka vao maika mapiditra problème. Zany ny olatsika, ianao makany amina ombiasy, tsy fantatra eo mihitsy hoe vao maika niditra problème ianao io. Tsy nanala problème ny dianao tany fa napiditra problème, satria ao ambadiky ilay ombiasy misy sampy. Raha any ianao no manatitra fanatitra de connecté amin'ilay demonia ao ambadiky ilay sampy, de vao maika mitondra problème teo amin'ny fiainanao. Misy fotoana ane mety saika ny gady ianao na ny fianakavianao de ozy ianao aleo vaina mihitsy ny zavatra misy any amin'ny fitsarana any, de lasa ianao nakany amin'ny sampy ny tantara hoe manana problème ohatran'izao ty olo ty, fa amin'ny fotoana ohatran'izao ny fotoana hitsarana azy, mba ataovy mandresy izy, ataovy tafavoaka izy. Mety zay ny dianao tany, nandeha tany ianao, mety possible afaka tokoa le olona, mety possible tsy nigady le olona, fa nisy problème nalainao avy any tonga eo amin'ny fiainanao, ary mahatonga anao tsy tafavoaka ankehitriny, mety dobona troso, mety marary lavo, mety mikrontana ny fiainanao, satria ny demonia ny rôlany de manapotika fa tsy manasoa ny fiainanao. Fa ny vahaolana ao amin'ny Lioka 4 teo, eo amin'ny andininy, halleloia, tsara ny tompontsika, eo amin'ny andininy fa 20 dia nahitan Jesosy ilay olona manana demonia. Raha manana an'izay demonia zay ianao, de ataovy zay ahitanao an Jesosy, hifanenanao an Jesosy. Za tsy miteny midira am-piangonana fotsiny, fa raha tonga ao am-piangonana efa zava-dehibe, fa mila miona am Jesosy, mila mandre tenin'Andriamanitra ianao, satria ny tenin'Andriamanitra dia maneho an Jesosy. Mila miona am Jesosy, mila mandre tenin'Andriamanitra ianao, mila mandre teny mafana ianao, mifanaraka amin'ilay famonjena ny fiainanao, famonjena ny fanahinao. Mila tsapanao mihitsy hoe tafaona am Jesosy ianao zany, tafaona am Jesosy, renao amin'ny fiainanao mihitsy hoe voakasika Jesosy ny fiainako zany, ary mahakasika an Jesosy ahy zany. Ny demonia manko zavatra mamatotra fiainany olona, ka i Jesosy ndray mpanafaka fiainany, mpamonjy fiainany, mpanasitrana fiainany. Araka ny voasoratra amin'ny Jaona 8:36 manao hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Matoa fahana de voafatotra, voageja ao anaty lavaka, tavela. Dikan'izany mila ny zanak'Andriamanitra ianao, anafaka anao raha voafatotra izay demonia izay. No didina ny fanahy maloto vao niala, fa tsy hoe niala ho azy rehefa niona tamin'i Jesosy,
eo amin'ny andiny ny fasivy am'roapolo fa izy ny nandidiny fanahy maloto ivoaka tamin-dra lehilahy tsy maintsy avoaka io fanahy maloto vao tafavoaka ianao tsy maintsy avoaka io fanahy maloto vao miverina amin'ny laoniny ny fiainanao ary rehefa miverina amin'ny laoniny ny fiainanao tiako resahana miala lay ratsy ny tondra problème dia mitohy manaraka an'Andriamanitra ianao mitohy mivavaka ianao zava-doza rehefa nivoaka ny démonie kanefa ianao tsy nitohy ny vavaka rehefa nivoaka iny dikan'izany nisy porte ouverte zany hoe misy varavarana ny vo rehefa nivo le varavarana tsy maintsy misy zavakafa tokony hiditra ao isola lay démonie nipetraka tao zay na tonga an Jesosy nilaza manao hoe raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy ratsy a dia mandeha mitady tany ipetrahana izy mitety tany tsy misy rano izy mitady toerana hitsarana kanefa tsy mahita satria ny démonie tsy mahazo aina raha tsy ao anatin'ny olona izy mipetraka na ao anatina hazo izy mipetraka na ao anatina rano izy mipetraka ka tany amin'ny tany tsy misy rano ny nandehanany dia tsy mahita hitsarana izy dia hozy izy am'izay hoe aleo hiverina amin'ny tranoko izay nivoahako izy le trano lay olona nivoahany dia rehefa tonga eo amin'ilay olona eo izy bon hozy izy ohatra ny vavabavaka ty olona ty zany raha tonga de hiditra mety roan'ny pastera mayato fa aleo akafana fito ratsy noho izahay dia manao négociation amina fana fito ratsy noho izy de resahany am'izay ary misy trano nipetrahako ohatrohatran'izao ny problème manapetraka tao fa voaroka ny ala tao andao am'izay sika marobe reto andeha hiditra ao zay ny problème rehefa hoe noroahana démony ianao ka tsy nitohy ny vavaka misy démony marobe mamodika anao rehefa avy eo ary tsy ho zakanao zany ary tsy ho tantinao zany dikan'izany aza le délivrance fotsiny no tadiavina fa manam-pahevitra hitodika am' Jesosy hitoy iredareda ao an'Andriamanitra raha mba afaka ianao rehefa avy eo tsy miverina aminao tsony reo raha tiady testeste anao reo tsy tafiditra itsony miova ny fiainanao raha anao zany torohevitra izany amin'ny sabotsy zao amin'ny fito maraina maison de la culture anampy anao zay ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny vavaka fanafahana vavaka fanasitranana tsodrano ahita ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao fa velona Jesosy avy any Nazareta ny aladiny ray manomboka amin'ny valo maraina antany masaja 20 metatra miala eo amin'ny bazaro no ahitanao ny fiangonana fanahin'ny voninahitra alatsinainy talata larobi alakamisy isaky ny amin'ny 12 hatramin'ny 2 misy tenin'Andriamanitra ifampiherezana arahana vavaka mandrakariva any antany masaja fa ny fotoana fandraisak'olona alatsinainy sy alarobi aorinan'ny fotoam-bavaka kanefa ny olona namonjy fivoriam-bavaka ihany no azona iraisiny satria mandre tenin'Andriamanitra aloha zay vao miona amin'ny mpanompon'Andriamanitra misy fijorana vavimbelona ho arahantsika vetivety. Nenarako zany Madame Julia. Voninahitran'Andriamanitra irery ihany ijoroba volovela eto. Iaho zany nandritrina roy taosy tapany zay mivady nitadia zany. De tsy mety nahita, mandeha dokotera, tsy mety mahita. De mandeha manotra, efa kady dokotera telo zany nandehanako zay farafahakeliny, tsy mety mahita. Mandeha koa mpanotra, tsy mety mahita mihitsy. Rehefa nisy fotoana amizay aho mijery fandarana tamin'ny télé, nahita ny lehilahin'Andriamanitra amizay nitory tamin'ny télé teo. Rehefa nisy fotoana amizay dia nandeha tany tamin'ny maison de la culture fotoana tamin'izay fotoana zay. Dia tonga tany amizay aho, rehefa tonga tany zany aho dia tsy nandray hoe vahiny. Fa rehefa tonga fotoam-bavaka zany ao anatin'ny fiakopana dia niakoka tonga amin'ny fotoanan'ny fiderana dia midera. Rehefa mandeha tenin'Andriamanitra dia nandray aho. Dia tsy nandray hoe vahiny zany fa tonga dia niresiko hoe Jesosy miona aminay eto. Tonga dia zavatra niseho zany dia nanao zany amin'ny foko rehetra. Dia rehefa tonga amizay aho nisy fotoana amizay aho niena niresaka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra zany. Vehivavin'Andriamanitra tamin'izay fotoana zay. Niresina nambarako taminazy aho zany eno aho misy olana karazany ohatrany teneniko teo.
nomeny teny amizay zany aho. Dia io teny nomeny anahy io amizay zany nampahery anahy amin'ny Exodus moa teny nomeny anahy tamizay. Dia io amizay zany isaky mivavaka amizay zany aho dia ampidiriko anatin'ny vavako zany ny teny amin'ny Exodus amizay. Rehefa tafara aty amizay zany aho dia mitohy zaza amizay aho. Tafara rehefa 7 mois karan'igny amizay lasa amizay aho nandeha tavangain-drano tagny teraka zanako. Tamin'ny fiteraka aloha na dia teo zany gn'atako nataon'ny satana dia niaro foana zany Andriamanitra, tena niaro Andriamanitra. Teraka somasara avao moa ty aho igny. Dia rehefa tonga teto amizay aho dia miona tamin'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia zany mahatonga anahy mijova volombelo eto satria maro koa nareo maniry mba tahita zavatry ananako zao Ismana. Dia manentana anareo zany aho zay mijery anahy eto ko mana problème mitovy aminahy zany. Mitongava anareo amin'ny fiangonan'ny fanandonaitro, misy fahasoava fanome zanaka aho. Andriamanitra manao an'io ary zay miaritry hoe lasalasa amin'ny fiarahamonina zany ao anatin'ny tokantrano lasalasain'ny vady zao hoe sy miteraky sy momba anao raha fa misy Andriamanitra mijery anao. Tongava anao amin'Andriamanitra, sy gnamomba anao tanjon'Andriamanitra fa aminjeny anao tongava anao amin'Andriamanitra lakile an'io. Dia ity zany le zaza ity 5 volana izy enirina amin'ny vady misy ity lehilahy Gerson Ezekiel misaotra an'Andriamanitra lehibe aho satria sy takatry ny saiko zany efa izy. Tena mahay zavatra sy takatry ny saiko zany. Zany eritreritry hoe afafambaraka gn'ambady kanefa lasa hoe voninahitry ya nahita zanaka sady niona amizay sosy ary sorako zany tsara izy nampahery hatrany izy. Tena manao so zavatra zany izy tamin'ny fikarakarana tena zany. Dia makasitraka ireo ekipany mpanao délivrance koa isorako koa ireo. Misaotra betsaka anao miasa amin'ny tompo. Eny ary inoko fa nazava tamitsika ny atao hoe démonia sampy ny ambiasa tafiditra ao anatin'ny tao ary ny problème ary retsika fa Jesosy no vaolana any amin'izany rehetra zany. Sabotsy amin'ny 7 maraina maison de la culture avy ambadika ary amin'ny 8e Marie no miditra eo fidiranao mibanja toalaza amin'ny 7 maraina sabotsy, amin'ny 8 maraina antany masaja rehefa alahady, amin'ny 8 maraina rehefa alahady any antany masaja. Ny isan'andro kosa amin'ny 22 any amin'ny fiangonana voninahitra antany masaja ihany. Azonao atsoina zay amin'io laharana finda io 033 40 324 74 033 40 324 74 034 96 792 92 034 96 792 92. Isidore Andrianirina mpanomponao ao amin'ny Jesosy Kristy. Veloma tompoko. Fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao ery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra.